dia tonga mivoakarazana ny tena kamintsika reoana dia andeha ataontsika mihira fa efatra amby roapolo sy mivoalinjato ka ny dimy voalohany sy mivoaloha dia anatranteraka an'izany eo manana anjara. Misy anao izay Andriamanitra no fitiavanao ka ahafahany indray any ny teninao mangataka amin'ny fanahy masonao ary izay Jesosy ho an'ireo mpanomponao izay hamaky ny teny. Ny mpanomponao koa izay hitondra ny hafatrao dia ny fanahy masonao no hameno azy mba tena mitafika tokoa ny teninao Andriamanitra. Izay mpanomponao kosa tompo izay olo antsonao dia mangataka ny fanahy masonao izahay mba tena hitoetra betsaka ty anatinay ny teninao mba tsy ho mpiaino fanadina izahay fa mpiaino mpakatỳ. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany nanaovanay izany vavaka izany Andriamanitra. Amen. Yaramaky sy an'ireo mamaky ny Kristo izany dia hotantsika ho salama. Salama faraka amin'ny telopolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salama faraka amin'ny telopolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia vakina ny anaran'ny Tompo. Jehova, ianao no ianofako, aoka tsy homenatra ny foro mandrakizay aho. Ndeo amin'ny fahamaninanao aho, ary tongolana amin'ny fisofonao fandana amin'izy aho. Aoka vatona amin'ny fiarovana mafy ianao, sy vatery fiarovana amin'ny zinay. Fa arakaraka tsy vatery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao no mitondranao sy tarihanao ahy. Anapaka amin'ny fandrikarary izay nafenina mandrianay ianao, fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao nampotso ny fanahy, fa efa nanapaka ianao Jehova, Andriamanitra ny fahamarinana. Arako izay mivavaka amin'ny sainto, fa Jehova kosa no fito. Hifampitoravoravo amin'ny famoramponao aho, fa nahita ny fahantrako ianao, ka nahafantatra ny fahoren'ny fanahy. Ary tsy mba nangiry-jahiko teo an-tanan'ny fahavalo, fa efa nampirehetra ny tompo eo amin'ny manaraka ianao. Amen. Hotoizatsika no famakiana ny soratra masina izay hitantsika ao Mateo. Mateo toko faha 20, raisina amin'ny andininy fahatelo amby telopolo, hatsahatra amin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Mateo toko faha 20, raisina amin'ny andininy fahatelo amby telopolo, hatsahatra amin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Toy izao fivarina
miaino fanoarana hafa koa. Misy lehilahy tompotrano manao tanimboaloka dia namefy azy manodidina dia niaty famihazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy ary rehefa miakaiky ny taopavokara dia naniraka ny mpanompo izy hankany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray nokapoiny ary ny anankiray novonoiny ary ny anankiray notorahany vato dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro nono teo fa nataony toy izany koa ireny ary nono farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanany dia niresaka hoe ity no mpandova handeha vonintsika izy dia ho lasantsika ny lovany ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tany voaloha dia namono azy koa raha tonga ny tokony tany voaloha ataony ahoana moa izany izany mpanompo izany mpiasa tany izany hoy izy taminy ataony loza tokoa ny andriany izany ololoza izany ary ny tany voaloha dia ofany amin'ny mpiasa tany sasany izay nanome azy ny vokatra amin'izay fotoana avy. Hoy Jesosy taminy tsy mbola novakinareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolava nyfanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'ny Jehova izao. Mahagaga io masontsika ary noho izany dia lazaika aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovy ianjerany dia ho mongomongo ary rehefa reniny lohan'ny mpisorona ny sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tena no nolazainy tamin'izany dia niady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Amen. Ho faharantsika ny famakiana vata masina. Asan'ny apôstôly fahafito andiny raika amby dimampolo faranana amin'ny fahavalo andiny voalohany. Ny fahafito izao amin'ny apôstôly ry olona mafiaritra sady tsy voaporako tsy sofiny ianareo manolotra amin'ny fanahy masina manakarivo tahaka nataony razanareo ihany nataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy nendeha razanareo eny novonoina izay fidaina aminany ny fia ian'ilay marina ary kehitriny dia efa tonga mpamaty dia sy mpamono azy ianareo dia olona izay nahazo ny nalana tamin'ny nandarana kely azy nefa tsy nafaka izany ary nanareo izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vavana taminy izy fa Stefana nateny fanahy masina dia nibanjo ranomasina fa nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo avavanan'Andriamanitra dia nanao hoe iny petako ny lanitra nisokatra ary ny zanak'olona misaka ny avavanan'Andriamanitra ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetitadiaka mindray ny rodina taminy dia navoaka azy hoe nivelany tanàna ka nitoravato azy ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly ary ny olona nitoravato ny Stefana izay niantso hoe ry Jesosy tompo raisy ny fanahy dia nandroaty izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo azo atao hely ny ane izao lota izao ary rehefa nilaza izany izy dia nivomandry ary sao mba nakasitraka ny namonoana azy koa ary tamin'izany azy izany dia misy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tamin'ny Jerosalema ka dia nihery teny amin'ny tany Jodia sy Samaria sy rehetra afa-tsy apôstôly ihany. Ray masina eo mpisanganana iavana amin'izay senatsika nefaka ny tompo izay ahatonga ny mpanompony izao sady ataontsika nalarakira ny folo sy roanjato ka ny fahatelo.
fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tontsika. Miarabantsika nahatratran'izao alady martyra izao, atserovatsika ny ireo mpampian'Andriamanitra mijoro vavibe ny finoana hatramin'ny fahafatesana. Ary miaramba manokana ny sampana Dorikasy amin'izao alady faharoa izay anjara fotoanany amin'ity taona ity izao. Dia fiadanan'ny tompo ho aminareo mandrakariva. Arak'izany rehefa naterika mpazay vakitsika teo dia ahitantsika ilay martyra voalohany ihany koa tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly dia i Stefana, izay lehilahy mijoro tamin'ny finoanan'Andriamanitra. Fa tsy Stefana ihany fa marobe ny olona izay misedra sarotra amin'izany fanarahana amin'ny tompo izany. Hitantsika ihany koa torak'izany Davida izay voasoratra amin'ny Salamo faharaiky amby telopolo. Ndao ary rehefa nahosokafantsika ny Salamo faharaiky amby telopolo, ny andininy valo voalohany. Ny lohateny eo aloha dia hoe fitarainana ny taon'izay trampaninjehana mafy. Fa ireo andininy valo dia ahitantsika vavaky ny olona izay miatrika ady sarotra. Vavaky ny olona izay miatrika ady sarotra. Ary azontsika zaraina roa avy hatrany izany dia ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ahitantsika fangatana fiarovana mafy amin'Andriamanitra. Ny olona miatrika ady sarotra dia mivavaka ary manao fangatana fiarovana mafy amin'Andriamanitra. David eto no ohatra izay manao izany vavaka izany. Everina ry havana fa ity salamo ity dia salamo tena fitarainana, nefa koa ny volira manambara fatokinan'Andriamanitra sy fankasitrahana azy izany. Everina ihany koa arak'izay namakiana azy teo fa ny mpanompon'Andriamanitra dia mifanatrika amin'izay loza tsy maintsy iseho, izay tsy maintsy ho avy. Ary hitantsika raha ny tantaran'i Davida dia endrika ilay fanenjehana ihany koa nataon'ny Saoly azy izany. Fa misy ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra dia ahitantsika vavaka fangatahana fiarovana mafy amin'Andriamanitra. Fiarovana sy fangatahana fiarovana. Eo amin'ny andininy voalohany andova everintsika vakina ny andininy voalohany tapany voalohany manao hoe Jehova ianao ny alofa. Jehova ianao ny alofa. Te hiaroka izany andray fiarovana. Fa eo amin'ny andininy faharoa ihany koa tapany faharoa andova kitsika andininy faharoa tapany faharoa manao hoe aoka ho vatolanto fiarovana mafy ho ahy ianao. Aoka ho vatolanto fiarovana mafy ho ahy ianao. Ny andininy fahatelo tapany voalohany miara-mamaky any faharambato sy bately fiarovana ho ahy ianao. Ny andininy fahaefatra tapany faharoa, ny andininy fahaefatra tapany faharoa miara-mamaky sika manao hoe fa ianao fiarovana mafy ho ahy, ianao fiarovana mafy ho ahy. Ry havana malala, miverimberina zany vavaka nataon'i Davida izany. Fangatahana fiarovana mafy amin'Andriamanitra satria mahatsiaro fa eo amin'ny toerana izay mitsingilahila no toa hipetrahany ary dia miandry izay halavo azy ny olona izay manenjika azy. Misy ady mafy izay atrehan'i Davida eto, fanenjehany izany. Ary raha mangataka izany fiarovana izany izy dia mahatsy homenatra satria fantany f'Andriamanitra no niantso azy, fantany f'Andriamanitra no naniraka azy,
fantany fandriamanitra no mividy azy dia mangataka izy mba tsy menatra ary ny antsoafo izy hoe fangana monjy andriamanitra ianao no fialofako aoka tsy menatra mandrakizay ao tena mory havana ny zavatra tia ny fahavalo iainantsika ary indrindra isika kristianina mba ho menatra isika mba ho kivitsika mba ho diso fanantenana isika ny amin'izao fivavahana ataontsika izao ny mamarana ny kristiany isika mivavaka ihany nefa everin'olona fa tsy makaiza ny fiainantsika everin'olona fa isika nolay fadiran'ovana indrindra ka ao anatin'izany hitany Davida lay etsika ny fahavalo tia amotraka antsika tsirairay avy toy izy hoe ianao no mialofako mitodika any amin'Andriamanitra izy mangataka izy tsy homenatra tsy koro tsy ho lavo tsy daraboka ary tsy anjera mangataka izy mba tsisy amingana ihany koa ny lalana izay diaviny fantany fa mafy miady hatreny ry havana malala ny tompo amin'izao vanim-potoana izao tokoa dia maro ny olona izay mikaikaiky mikabiazan'ny olona dia milaza fa tena mafy ny fiainana ady ny fiainana ary betsaka aza na kristianina atao miravoravo tanana hoe tsy hita intsony izay ale soa efa vao mifarana mitao mpianarana dia efa mananontany nasadiny fidiran'ny mpianatra dia ohatra aman-dreny dia ahoana mihitsy no zany miteo aza ilatsoktody dia tonga indray fidiran'ny mpianatra ary efa miditra ny mpianatra dia miakatra avokoa mividina fitaovana samihafa ny sahampianarana sy ny sisa ady maro ny ady izay atrehantsika hiavaka ary nasika vehivavy Dorcasy aza ny vehivavy no tena mahita an'izany koa anatin'ny tokantrano ao amin'ny fiainao tokantrano misy zavatsarotra lalovanao na ny fifandraisana sy ny fitaizana ny ankohonana manahirana amin'izao vanim-potoana izao ary satana sy ny fahavalo dia mikendry mandraka hoe zany ve no fianakaviana kristianina ankohonana kristianina manao izay akivy sy andreraka antsika izy amin'izao azakazaka ny finoana izay tanterahantsika izao fa mampianatra antsika ry havana ny tenin'Andriamanitra eto i Davida mpampisalama mba hiantoraka amin'Andriamanitra Andriamanitra no Andriamanitra fiarovana ao antsika araka ilay tenina hoe aoka ho vato lampy fiarovana mafy ianao sy bately fiarovana amin'izay ianao fiarovana amin'ny zavatsarotra rehetra indrindra ny finoantsika an'Andriamanitra fa be dehibe no misintona ry havana sy ahafahantsika mitoetra tsara sy miorina tsara amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy izany ka mamily vily ny fijerintsika mba hisarangotra amina zavatra hafa indraiky amin'ny zavatra hita maso ary marobe ndraiky amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fandesika hianatra mivavaka izay nataon'ny Davida eto manao hoe Jehova ianao ny fiarovako ianao vatolampy fiarovana mafy ahy sy badery fiarovana mafy ahy ary ambadiko ianao sy badery fiarovana ho ahy ry havana malala ny tompo mangaraka ihany koa izao mivavaka nataon'ny Davida izao dia ny hoe rehefa nanatona ny tompo izy nijery ny tompo amin'ny finoana izy nangataka famonjena sy fiarovana izy dia tsy nohon'ny fahamarinana izany
fa no ny fahamarinan'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny 5 tapany faharoa hoe vonjeo amin'ny fahamarinana. Tsy noho ny fahamarinany no anatonany an'Andriamanitra fa noho ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary izany mila mitsapantsika hatrany rehefa mivavaka isika. Andriamanitra marina, io Andriamanitra izay antorantsika io. Marina amin'ny teniny io, marina amin'ny asany io, marina amin'izay fifidianany antsika tsirairay avy io. Ary izy ilay efa nilaza fa izay nofidiko izy dia tsy mariko. Izay nofidiko dia tsy mariko. Ary toka omen'Andriamanitra antsika izany, marina amin'izany teny izany Andriamanitra. Fanontaniany amintsika dia anatona azy amin'ny fanetreteny. Ahatsiarany tsy manana fiarovana tsy manana iankina antsika afa-tsy izy irery ihany. Dia manatona azy noho izay fahamarinana izay isika fa tsy ny fahamarinantsika. Manatona azy isika, manaiky sy miazona ny tenin'Andriamanitra fa ao anatin'izany no anehoany vonilany amintsika tsirairay avy. Fa ny faharoasana ry havako dia izao. Ao anoloan'ny ady mafy ny mpanompon'Andriamanitra dia manao vavaka, fa vavaka maneho fahatokiana an'Andriamanitra. Maneho fahatokiana an'Andriamanitra eo amin'ny 15 hatramin'ny 19. Natoky an'Andriamanitra izy. Dia hoy izy amin'ny 15 iarahantsika mamaky hoe manao hoe eo amin'ny tananao no atolotro ny fanahy. Fa efa nanavitra ianao Jehova Andriamanitra ny fahamarinana. Eo amin'ny tananao no atolotro ny fanahy. Fa efa nanavitra ianao Jehova Andriamanitra ny fahamarinana. Raha i Davida manokana dia mifantany izany Andriamanitra ny fahamarinana ilay miantso azy sy mifidy azy. Na dia kely sy bitika ary izy dia fantany izany. Ary tsy manan-kely izy hiadiana amin'ny fahavalo. Fa ny fantany dia izao hoe manolotra ny fiainana izy ary matoky izy ny fitantanan'Andriamanitra azy. Dia nanao izany vavaka izany izy hoe eo amin'ny tananao no atolotro ny fanahy. Fa izao koa ry havana, rehefa mandinika an'izany hoe vavaka fahatokiana an'Andriamanitra izany isika manoloana ny ady mafy dia mahatsiaro ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy isika. Rehefa teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nanao izany tombavaka izany kozy manao hoe eo amin'ny tananao no atolotro ny fanahy. Hiatrika fahafatesana izy eo amin'ny tananao no atolotro ny fanahy. Fa i Stefanina koa, i Stefanina ilay nivakintsika teo tany amin'ny asan'ny apôstôly 7. Rehefa nitroam-bato izy ka tonga eo amin'ny fahafatesana dia hoy izy hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Izany hoe ny olona ao anatin'ny ady sarotra manana fahatokiana na dia handalo fahafatesana azy. Ary tsy matahotra ny fahafatesana. Tsy matahotra ny fahafatesana. Afaka miteny hoe eo amin'ny tananao atolotro ny fanahy. Ary marikura ry havako. Izany marikura izany nge ankalazaintsika amin'izao fahavalo volana aogositra izao e. Fantatsika tsara ny tantarantsika protestante dia lehibe ireo marikura. Izay nole fonina, nodorana velona, navarina tany am-pahamarinana. Ary izany mireharehantsika manana marikura isika. Fa isan'izany sy miavaka ry rahasalama. Ary nandeha izy namaky vaky lalatsarotra dia izy hitako ny lalatsara ka izorako. Haitsika tsara izany tantara izany. Haitsika izany. Fa mampandiny teny izany hoe raha amin'izao vanim-potoana izao tokoa sanatria misy izany fanenjehana izany mivantana
izany fijoroana fahavolombelon'i Jesosy Kristy izany. Tena vitantsika ve izany? Ka hitentsika manao eo an-tananao no atolotro ny fanahy. Dia mahatsiaro isika ilay tantara nataon'ilay mpampian'Andriamanitra anankiray izay. Efa nitantaraina teto amintsika ity. Fa nivory, nivavaka reto fiangonana. Itony fiangonana anankiray. Ary tena nafana dia nafana ny fiderana. Nafana dia nafana ny tombavaka. Manatrika an'Andriamanitra. Afeno, hipoka ny fiangonana. Dia inzay tonga. Ny olona anankiray teny hoe any misy fahavavy izay manafika. Andao hivoaka avokoa fa izay rehetra mbola hivavaka amin'Andriamanitra eo dia tonga dia vononao faty. Dia inona zavatra nitranga? Raha vao nandray izany ny olona feno fiderana an'Andriamanitra atao amin'ny trano fiangonana, lasa ndrohatra na dia nivoaka avokoa. Vitsy izao ny tafajana. Satria nahoana? Natahotra ny faty. Natahotra ny faty raha mbola mijanona ao amin'izany trano fiangonana izany mivavaka. Ry havako, tsy matahotra ny faty satria matoky ny fiarovan'Andriamanitra. Izany no vavaka nataon'i Davida eto. Mangataka fiarovana izy dia matoky sahady izy. Fa na dia amakivaky loasariko ny fahafatesana azy dia tsy atahotra ny loza izy. Fa eo amin'ny tananao no atolotro ny fanahiko hoy izy. Fitenitsika moa hoe aloha maty rapito izay. Dia atao avokoa izay rehetra atao. Tsy afaka mijoro vavolombeloka fahamarinana ao amin'ny tompo izany akory. Tsy afaka manatanteraka an'izany akory isika satria matahotra. Matahotra tsika so faty, so tsy hinan-kanina dia tonga sy lasaka any amin'ireny tsy fahamarinana samihafa ireny indraindray. Ry havana malala, ny olom-bavaka dia matoky sahady anay Andriamanitra ny fahamarinana fahitantana azy izy. Fahitantsika eto ihany koa ry havana izany hoe fahatokiana, maneho fahatokiana ny vavaka izay ataon'i Davida, satria ao anatin'ny vavaka sahady izy dia mahita fifaliana. Hoy izy eo amin'ny andininy fahafito. Miara mamaky indray tsika amin'ny andininy fahafito manao hoe hifasy ravorava ny famondram-ponao ao, fa nahita ny fahantrako ianao ka nahafantatra ny fahaoleny fanaraka. Ny olona olom-bavaka na dia ao anatin'ny ady sarotra aza dia mahita fifaliana izy satria matoky an'Andriamanitra. Afaka miravoravo amin'Andriamanitra izy satria matoky an'Andriamanitra. Verina mandrakariva izy ity ry havana ny hoe amin'izao vanim-potoana izao indrindra no tian'Andriamanitra hijoro isika, fa n'Andriamanitra tsika, Andriamanitra mampifaly antsika. Ary tenin'Andriamanitra dia manentana antsika mandrakariva ihany koa manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia. Aiza misy izany re izany? Izay ilay 4-4 re. Mandeha 4-4 tsika dia tsy matahotra na inona na inona. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia. Filipianina 4:4. Andininy 4:4. Mifaly sy miravoravo amin'Andriamanitra hatrany isika. Ho antsika sampana Dorcas. Mifanaontsika matetika rehefa sarotra manahirana ao anatin'ny trano ao. Inona no ataon'ny vehivavy? Menmena mandrakariva. Menmena mandrakarivintsika ao. Sitinjitina lalandava ao isika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manentana antsika mba mifaly sy iravoravo. Tsy ny vehivavy ihany ny mety manao an'izay. Lehilahy koa rehefa manana fahasarotana any amin'ny asany ihany izy, any amin'ny ziadeny ihany, dia mety
voatreritrerina avokoa ny eo an-tokantrano ao izay mifaliana amin'ny rehetra fa ny olombavaka ny olombavaka fa mahatoky ny tompo dia manana fifaliana mandrakariva ary maneho izany fifaliana izany eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny hafa hifaly sy ho ravoravo amin'ny famondram-pona ao hitantsika ao anatin'izao mpiriavana ny farany hoe ny olona izay olombavaka manana fahatokiana n'Andriamanitra manana fahatokiana n'Andriamanitra dia manana ny fiadanany satria afaka eo anatrehan'Andriamanitra manana fiadanany ola andininy fahavalo hoe iara-vakitsika ny andininy fahavalo manao hoe ary tsy manahija teo amin'ny tanan'ny fahavalo fa efa namitoetra ny tobotro eo amin'ny mahatarika mahatsiaro izay olon'afaka na dia eo aza ny ady sarotra izay manjo azy ary zany fahatsiarovan'ny olon'afaka zany no andraisan'ny fiadanana ao amin'Andriamanitra hatrany hatrany a tena mampiavaka ny olombavaka dia ny fananany fiadanana ilay fiadanana tsy tahaka an'izao tontolo izao tsy fiadanana voabaiko ny zavatra ivelany fa ny fiadanana ao anaty tsy misy olo tsy misy tahotra tsy misy ahany satria mahatoky ny fiarovan'Andriamanitra mahatoky ny fitampanan'Andriamanitra rehefa namanao ny tompo mampianatra antsika raha ny tenin'Andriamanitra eto a mba hanana an'izany fiainam-bavaka izany hatramintsika fiainam-bavaka tahaka ny nataon'i Stefana ihany koa tao anatin'ny ady sarotra fiainam-bavaka nataon'i Davida miarika sy mianteitra ny tompo ary matoky ny fiarovan'Andriamanitra ahita fifaliana isika anatin'izany atsiaro afaka isika ary indrindra atsiaro ny fiadanan'Andriamanitra dia ho aminao ny izany tenin'ny tompo izany amen. Vavasika ry Andriamanitra tsarainay be famindrapo be fitiavana ary mandrotraka ny fahasoavana manana ny ampy eo amin'ny fiainanay miombona ny mpanao salamo tokoa izay misaotra midera ary mankalaza anao Andriamanitra misaotra anao fa manakambara aminay mandrakariva ianao amin'ny ananany teninao le teninao fanilo sy fanazavana ny dianay le teninao mitondra fiainana sy fahasambara fiadanana ao anay ary le teninao azonay mijoro vavolombelona eo amin'ny fiainanay misaotra anao fa mitarika sy mitaonanay indray ianao mba tena nananay fiainam-bavaka ilay vavaka fangatahana fiarovana avy aminao Andriamanitra tsisy afaka hiaro anay koa ary tsisy maharo anay raha tsy ianao Andriamanitra rery eny fa na dia eo aza ny fiolakolanay sy ny fiaterana amin'ireo zavatra maro samihafa ianao Andriamanitra rery ny maharo ary ny fiainam-bavaka izay anananay dia hitondra fifaliana sy firavoravona ary ananana fiadanana izany tompo ny angataranay tokoa ny vavaka rehetra izay ho ataonay dia vavaka mitondra fahatokiana fianteherana aminao Andriamanitra misotra tompo fa ny vavaka tokoa no ahafahanay mifandray sy mamoaka ny etaeta-pona rehetra aminao Andriamanitra ary amin'ny alàna izany vavaka izany no inonay sy atokinay
fa ianao Andriamanitra dia mamaly vavaka amin'izay rehetra angatahana. Misaotra izay no niteninao. Mivavaka izay tonga ny amin'ny fiainana tsirairay avy izay rehetra izay tonga eto sy izay tsy tonga eto. Ianao mahalala mahafantatra ny momba nay tsirairay avy. Ianao ny tompony hijery ny fiainanay ka haneho ny voninahitra eo amin'ny fiainanay ny amin'ny olana rehetra izay sedrainay. Ko raha miantsika ahy tokoa izay satria tsy maintsy miantsika ahy isan'andro izay mba tena hery tahaka ny mpanompo lahinao izay avy nitoriana taminay teo. Mba tena ianao tokoa ny vato lampy fiarovana Andriamanitra. Ianao ny famonjenanay ary tsy anana nizaniza atokina izay afa-tsy ianao Jesosy Kristy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ary manome fifaliana aonay sy herenay entinay atsihana ny zavatra rehetra. Ireo namanay izay tsy tonga teto ampahery azy ireny ianao manoloana ny olana ny zavatra sarotra izay sedraina mety ny aretina ihany koa. Hanome hery azy ireny ianao ka hampitombo fifaliana sy ny fiombonana ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Tsy adinonay mitondra bavaka ny fiangonana dia ny FJKM maniry an'izao tontolo izao indrindra fa eto amin'ity tanindrazana ity. Tsisy miafina aminao tokoa ny synode lehibe izay tanterahana amin'iny herinandro iny. Oka ilay fanahy ny fahamarinana sy ny fahamasinana ny tarika ny rehetra ary tsy kendry afa-tsy ny fampandrosoana dia ny fandrakanao Andriamanitra ary ho fijoroana vavolombelona ny filazantsara. Ianao ny asa ao anatin'izany tompo hanome hery ireo tompony andraikitra tsirairay sy ireo olona mpikarakara ary ny mpandray vahiny. Ny tompo tsy adinonay ny mitondram-bavaka an'ireo tsy sampana Dorkasy eto amin'ny fitandremana izay manana tanjona atao anatin'ny fiangonana ny ampanondroso ny asan'ny fiangonana rehetra, ny anivelan'ny fiangonana eny amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina ho fijoroana vavolombelona. Omeo azy ireo tompony hery, tombony amin'ny asa tsara sy orenany amin'ny asa tsara ihany koa. Ary dia omeo azy ireo ny finoana entina mijoro amin'ny fanatanterahana ny asa. Aza velao kivy izy ireo tompo amin'ny zavatra rehetra izay mandalo. Ary ny tsirairay mba hiezaka ihany koa tompo amin'ny fanohanana sy ny fanampiana azy ireo. Ary dia samy atsapa tompo fa tsy ny Dorkasy fa ny tsirairay rehetra dia samy mpanao asa soa. Satria izany no efa niantsonao sy ny fidiananao ny tsirairay avy. Ko dia ampy-tompo ireo mpikambana rehetra ny biro rehetra ao anatin'izany sampana izany. Tompo, ianao mahafantatra, ianao mahalala ny ao am-ponay tsirairay avy ka na dia vavaka mangina ao anatin'ny fotoana kely ary tompo dia maro izany ianao. Misaotra anao Andriamanitra fa afaka naneho ny tekam-ponay izay. Ko dia ho fifalianay sy fiombonanay dia tianay manam-piombona izany vavaka izany amin'ny vavaka nampianarina manao hoe rainay izay. Ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-dala. Omeo anay ny anana sahaza ho anay ary mamelany ilay tahaka namelanay izay melona taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay am-basa fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andehantsika riavana hitsangana hijoro vavolombelona amin'ny finoana amin'ny fanaovantsika ny fanekam-pinoana